Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramo izahao aky radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5:10. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramo izahao aky radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramo izahao aky radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5:10. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramo izahao aky radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Halleluja. Amin'ny fivelana lehibe indray lasina bavamalany eo amintsika amin'izao fotoana izao fa albereny tena komiona aminao eto androany ao anatin'izao fandarana vavaka fiambenana zay raha anao fandarana Andramo izahao ny aky radio ny mpikambana anatin'ny groupe izay maharesy dia amin'ny fifaliana no irabanantsika tsirairay avy fa albe zay miaraka aminareo eto androany manona fiadanana tompo amintsika rehetrarehetra zay tratrantso eto indray amin'ity androany ity fiadanana tompo eo amintsika tsirairay avy. Raha androany fa tonga miaraka aminay dia teteny aminao hoe tsy kisendrasendra kory ny atongavanao eto fa tena misy raha ilany tompo anao ka dia maharetare hatramin'ny farany dia mazaho aina, mazaho aim-panahy, mazaho mitombo finoana. Halleluja. Dia tahiny tompo isika rehetra misaotra anao ny fidy niaraka aminay eto amin'ity fandarantsika ity amin'ity androany ity. Dia fiadanana tompo amintsika tsirairay avy. Arabaina nareo izay paketo ihany koa. Arabaina ranavavy Tiana Rakotarizaka aloha niditra voalohany teto androany. Halleluja. Tiana Rakotarizaka ao Paris ao no niditra voalohany teto androany. Dia fiadanana tompony ho aminao ranavavy Tiana Rakotarizaka ny tsodranonao izay zarainao amin'ireo olona any Koety, Arabia Saodita, any Chine, any Madagasikara ary any Oman. Dia ao amin'ny boky ny Isaia matetika moa miverina foana ny tsodrantsika eto amin'ny fandarana eto fa matetika misy tsodrano efa miverina satria matetika rehefa te haka tsodrano itsofanarana dia ao amin'ny boky ny Isaia ny tena matetika angalako. Ka ao amin'ny boky ny Isaia fa 5:20 no omeko anao androany manomboka amin'ny 5:20 ka hatramin'ny hatramin'ny 5:20. Alléluia. Isaia 45:14-15 no tsodranonao Tiana Rakotarizaka amin'ity androany ity. Hoy ny tena Andriamanitra manao izao no lazain'i Jehovah nivokatra ny fisasaran'ny Egypta sy ny tombotsoan'ny Etiopia sy ny sabianina olona lavatsanganana dia afindra aminao ka ho anao zany ary anaraka anao ireo avy amin'ny gadra izy ka ary nikohaka andady eo anatrehanao dia hifona aminao hoe ato aminao tokoa Andriamanitra ary tsy misy Andriamanitra afa-tsy izy ihany. Marina tokoa fa ianao dia Andriamanitra miafina ary Andriamanitra ny Israely sady mpamonjy eo. Halleluja. Ny tsodranonao androany Tiana Rakotarizaka raha isao mpifaliana fa natolotra anao mpifaliana ihany koa. Halleluja. Manarakaraka ny Tiana Rakotarizaka atao dia tahiny tompo ihany koa Angelina Diamant ao Chine ao, Nambinso Makrim na Koety, Kodanila Belgique, Kadaka Malala France, Erika Raka France, Soameva France, Itodra Onso France, Jesosy Noelika Koety,
ary ty zanay de Madagasikara France asany apôstôly Madagasikara ny anamahinso Italia Erika efa anteneko teo Akikolonga France Angolina Rodriguez Arabie Saoudite Zamina Kamaradin Jesosy France Jesosy Mpandresy Madagasikara Lovlitina France Halleluia Angèle Pagès France Todo Jesosy mandrakizay Allemagne Versava Koweïty Razanazo Sylvie Koweïty Ranouroso Olga Koweïty Koda Léonie Koweïty Mampionna France tahiny tombo ihany koa Marijo États-Unis Marina Tiana Canada Fiadanako France Marijo efa anteneko teo vao eo Andolina Suzelle Suisse tahiny Jesosy tsisy isorana tiany Rakotoary Zaka ny anamahinso Italia Razana Monique Koweïty Tonga Soa Ajanena Randriamanana Zokiaja tena voseka iantso aminao mihitsy Zokiaja fa tena mba misy zavatra resantsika amin'raha mba iantso anao rehefa avy eo tapitra fandanana rapitso marina Zokiaja Halleluia araka ny resantsika sanao tamin'ny farany iny ohatry ny malalaka kely rapitso raha mba iantsokely anao rehefa hoe Zokiaja tahiny Jesosy mampamangy aminareo menakavy kely ao Marina Tiana asany apôstôly Tonga Soa tiana Rakotoary Zaka Halleluia zay tsika ny teo de tahiny tompo ary tsika rehetra de mahereza maharetatra amin'ny farany daholo ozy no sinoa Halleluia daotsika aloha ary metraka ny fotoana tsika ampelantanin'Andriamanitra ka andao mampandrosotsika ndranabavitsika Marie Hortensine izy nitondratsika anaty vavaka androany vavaka fanombohana manarakaraka azy itondratsika anaty tenin'Andriamanitra nabavitsika Mahenisoa Halleluia de aveo moa ivavaka ho an'ny firenena ndranabavitsika Bartel zay na Angelina Diamant Halleluia tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra marina za mbola tsy toriteny iny koa fa mbola voatsodrano fotsiny fa azovadika toriteny nefa iny eny ary sy tahiny tompo ary Marie Hortensine any Koweïty ianao nitondratsika anatiny afaka fanombohana metraka ny fotoana ampelantanin'Andriamanitra io koa Verselina tongava soa nareo menakavy kely any andalana any zareo amin'izao fotoana izao mandeha lavitra mampamangy eo amin'ny tonton Gérard ao amin'ny ankizy rehetrarehetra ao tongava soa Jesosy hitantana ny dianareo ao ary Marie Hortensine anao ny fitenenana Halleluia tahiny tompo pasteur menakavy tahiny Jesosy tsika rehetra mpanaraka zao vavaka fiambinana rehefa afaka tsika antoka ny fotoana ny Jehovah tompo Andriamanitra tsara indrindra mpanananta sy ny tany mbola faly misaotra sy mibera mankalazanao izay misaotra ny fitantananao any sy mimbinanao any anatrarana izao alina mangina izao tsy niherina tanjaka izan'Andriamanitra fa no niheriny fanahy masiny nibitsika amin'ny tsirairay avy ary ndre tompo ny mpanompona izay tondrany afatra amaky ny teninao Andriamanitra izay toriana eto Jesosy aoka orakitiny eo amponety atavitan'ny ka ny fonety tompo aniriny teninao sy famelabelarana ataon'ny pasitera Andriamanitra aoka ny tompo azabelana andalondalo fotsiny izay teny entiny mpanompona zany Andriamanitra aoka orakitiny eo ampona izany Andriamanitra azabelana overimaina Andriamanitra ny fotoana izay ataony eto tompo aoka samby handre tompo izay teninao izany izay rehetra izay mpanaraka izao vavaka fiangonana izao Andriamanitra ary ndre tompo ny fitaovana izay entinay eto Andriamanitra rakofony rana mahery Andriamanitra zavelana ho tapatapoka ny connexion tsirairay avy Andriamanitra sy telefoninay rehetra tsotra rakofony ranonao Andriamanitra aoka samby sy connexion ny telefoninay tsirairay avy Andriamanitra zavelana ho tapatapoka Andriamanitra ary ndre tompo
izay mpanompona na mbola eny an-dala mandrotahetsy amin'izao vaoka fiambinana izao Andriamanitra vainganany dia tompo mba ahafahany hiatrika izao vaoka fiambinana izao Andriamanitra ary raha misy tsy mety tsy fanaraka ny sitrapona Jesosy ny nataony ifolana sy bebany amin'avy izany Andriamanitra mamindraha fo amin'ny Jesosy mamena hanino ary izay kifokifoka hery izay marary aoka ho sitrany tompo amin'ny alalan'ny teny izay ny mpanompona eto Andriamanitra ary izay vaoka ny firenena Andriamanitra mba hipaka ny firenena misy dia vaoka entina eto Andriamanitra ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra sy fiadanako amintsika tsirairay avy. Halleluja. Amen. Halleluja. Mankasitraka andrabavy nareo tansiny tsika tamin'izay vavaka izay netiny tamintsika teto izay androany nanomezam-boninahitra n'Andriamanitra. Andriamanitra manakipasarana marity anao mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany mareo tansiny. Halleluja. Izany mety mbola niditra teny mbola tsy voarabako veriselinavina arabaiko teo fabiola zanak'andapa koety tonga soa izay ihany kay. Halleluja. Andao atsika hianohira voninahitra aloha n'Andriamanitra fa nafatra andreo amaly tsisy fandarana androany sy rapitso misaotra an'Andriamanitra fa nisy ny fandarana satria tsy afaka nandeha tamin'ilay dilavitra be rehefa tonga ny androany niova ny programa ny rapitso mbola tsy fantatra nefa ny mbola tsy fantatra ihany koa fa dia aperakitsika amin'Andriamanitra ny rapitso. Halleluja. Izay ny fandarana tsara lavitra foana ny fandaran'Andriamanitra mijanona dia nisy ny fandarana mety amiko raha teo koa izany mba n'Andriamanitra ny voninahitra isaorantsika azy ny zavatra rehetra dia ndao atsika hinohira hiditra amin'ny toriteny avy hatranintsika ao aoriana izay amin'ny sabata izao maromaro mihitsy nareo no eniko andefa fijona vavolombelona ny amin'ny valimbavaka izay voaray afana ny commencement amin'ny sabata maraina satria dia tena asitsika fotoana mihitsy ho fijona vavolombelona fotsiny vokatry ny alimbavaka fidianana izay nataontsika tamin'ny herin'ny zoma teo. Halleluja. Dia ndao ary ianohirintsika ataontsika tery mba asitsika sary androany dia izahana atao mba hitahita eo nareo menakavy kely iraniarana amin'ny groupe izay maharesy dia andao ataontsika tery mba asiana sary kely indray mba asiana clip kely indray no nira androany menofinahitra daholo dia rehefa tapitra tery hiditra amin'ny toritentsika dia tahin'ny tompo ary isika menakavy menofinahitra daholo.
Misy namana ifanandao zay nampitsaozy nampilatsaka andranomasy kanefa zio amafofokety fony nivoady zay natapitoanatreanao fony voresy lahatra fa ninino amitseo dia tsy ala fa ifiditra aminao fony fizanao Halleluia, misaotra an'Andriamanitra mba nezahana natao izay napetipety azy hatramin'ny farany teo tamin'ilay klipy fa iny aloha ny vita, iny aloha ny nisy dia efa zava-dehibe iny. Halleluia, tsara marina ilay izy mahafinaritra ny hirantsika. Halleluia. Io moa ny deuxième ny klipitsika voalohany ny challenge nataontsika voalohany teo tamin'ny groupe izay maharesy dia nisy koa ilay hira faharoa ilay anjely dia mino fa efa ho avy tsy ho ela koa ny fahatelo. Halleluia. Ny tompontsika rehetrarehetra izay ary no ela hitravetrany amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika. Ny filazana moa ino moa izany ny filazana fa tsy dia misy fa dia tonga dia lasa mamery tsara loatra. Halleluia, mahafinaritra. Ndao ary tsika hiditra amin'ny ten'Andriamanitra. Ny anareo.Mahenisoa ao Italia ao izy nitondra antsika amin'ny ten'Andriamanitra androany dia ndao omentsika azy ary ny fitenenana. Ito tompo ny anareo.Mahenisoa rehefa vita ny toroteniny dia miverina tany mamelabelatra ny ten'Andriamanitra. Ny anareo.Mahenisoa anao ny fitenenana. Mankasitraka pasteur nanome fitenenana. Tahin'ny tompo pasteur ary fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy. Raisiko ampanetretena lehibe ry havana ny zaran'ny ten'Andriamanitra ao amintsika androany ary ny voninahitra dia an'Andriamanitra irery ihany. Ten'Andriamanitra ho zaraintsika ary isika amin'ny baibolintsika jerentsika ao amin'ny epistiliny Jaona 2:20 andininy 20 ka hatramin'ny 20 tapany voalohany.
Jaona toko 20 andininy 20 ka hatramin'ny 120 tapany voalohany izay mivaky toy izao mialalan'i Jesosy hoe ary rehefa nilaza izany izy dia nasehony azy ny tanany sy ny lany voany dia faly ny mpianatra raha nahita ny tompo ary hoy indray Jesosy taminy fiadanana ho anareo ary hoy indray Jesosy taminy fiadanana ho anareo. Aleloia. Soramandry ry havana dia manambara ny sehon'ny tompo tamin'ny mpianany. Izany hoe ty tantara eto ty dia tantara efa niseho tao aorian'ny nahafatesany sy ny nitsanganany. Ry havako, eto Jesosy dia efa mampianatra sahady fa rehefa mifankahita isika dia mifampirary fiadanana. Fiadanana ho anareo. Tahiny tompo pasteur, fiadanan'ny tompo pasteur. Indraindray izy io ataontsika fahazarana fa move tsapantsika ny tena lanjany io teny hoe fiadanana ho anareo io. Io mantsy ry havana ny teny voalohany tenenin' Jesosy raha vao nitsangana izy mirary fiadanana ho an'ny mpianany. Jereo ange eo ambony kely eo hoe amin'ny 9:20 tena hoe juste eo ambonin'le toko 20 hoe fiadanana ho anareo. Efa indrosahady zany ao anatin'ny toko 20 io no miverina io hoe fiadanana ho anareo. Fa raha hodinitsika ny ao amin'ny epistiliny Jaona dia inefatra no miverina io fiadanana ho anareo io. Izany hoe matoa izy averimberina dia misy lanjany, misy dikany, misy hafatra fa tsy hoe zavatra miverimberina ho maivana. Izy amintsika ry havana ny tsy maniranana izany fiadanana izany eto amin'ity tany fandalovana ity. Impiry sika no maneho sy mahatsapa fa rehefa misy olana, misy tebiteby, misy ranomaso dia sahy mihitsy miteny hoe tsisy fiadanana mihitsy eto ambonin'ity tany ity. Fa zao kosa andao ange ho alalintsika tsara hoe inona moa no tena hevitra ity fiadanana tiany Jesosy ambarantsika ity. Sao kosa mba isika mihitsy no mila mahazo ny hevitra izany hoe fiadanana ho anareo. Tsy hijanona ho fahazarana na hoe ianao ny sofina fotsiny fa tena hoe ho raisina arak'heviny sy araky ny tiany Jesosy ampitaina amintsika. Raisitsika ao amin'ny Jaona toko 4:20 andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Jaona toko 4:20 andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:20 izay mivaky toy izao ny alalan'i Jesosy manao hoe fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao no fanomeko anareo, aza mitebiteby na matahotra amin'ny fonareo. Efa renareo fa izao no laza taminareo hoe handeha aho. Nefa ho avy aminareo indray raha tiay anareo dia ho faly, satria hoy aho ho any amin'ny iray aho fa ny raiko dia lehibe noho izao. Aleloia. Ry havana, teto miteny Jesosy mbola velona izy teto. Maty izy nitsangana fa talohan'ny nahafatesany izany ty resaka ty hoe fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Izany hoe Jesosy dia manome fiadanana ho antsika fa maninona moa izy no miteny an'io hoe fiadanako no omeko anareo. Manambara mivantana izy satria andeha izy. Izy no andeha tsy ho aiza akory fa ho any amin'ny ray, ho any amin'ny Jehova ray. Aleloia. Ao anatin'le fandaozany nefa tsika olombelona nofo marary, malahelo, misy fisarana ao. Fa kosa na misy ny alahelo na misy ny fisarana dia fiadanana no nomen'i Jesosy. Idirantsika indray mandeha indray mbola tsy tena hoe tafiditra tsara tsika fa idirantsika indray mandeha indray ao amin'ny Jaona toko 4:20 andininy 2:30 ka hatramin'ny 7:30 izay mivaky toy izao. Jaona toko 4:20 andininy 2:30 ka hatramin'ny 7:30 izay mivaky toy izao ny alalan'i Jesosy hoe indro avy ny ora, eny efa tonga izay elezanareo samy ho any amin'ny azy avy ary ilaozanareo ho irery aho, kanefa tsy irery aho fa ny ray no ato amiko. Izany teny izany dia efa nilazaiko taminareo mba hananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoki izao efa naresy izao tontolo izao. Aleloia. Ry havana, ilaozanareo ho irery aho. Eto indray ry havana dia isika mihitsy no andao amelan'i Jesosy irery.
fa efa nolazainy antsika nefa fa hoe mba hanananareo fiadanana. Inona ny hevitra izany? Ry havana, misy fotoana tsika mahatsapa ilaozana. Eto zao dia isika mihitsy ilay mpandao, isika ilay mpaniasiana andeha niataka. Izany hoe na inona sedra miseho amin'ny fiainana tsy avy amintsika, mety ho raisintsika hoe avy amin'Andriamanitra, mety ho raisintsika avy amin'ny zava-misy, mahatsapa antsika hoe irery dia tadidio fa Jesosy dia lasa izy. Izany hoe tsy tsapantsika eo hoe eo Jesosy, fa ao amin'ny ray foana izy. Le ray Jehova nahary tsy mandao antsika mihitsiny. Eny, isika koa indraindray dia isika mihitsy no mandao, isika no lasa, isika no manota, fa miverena isika. Satria ananantsika fiadanana nambaran'i Jesosy an'izany. Aza mamoy fo, izay ny hevitra io, aza mamoy fo. Fa hanome fiadananareo na dia ohatra tsika ka andao na irery, satria Jesosy na avelantsika irery ary dia ao amin'Andriamanitra rainy foana izy. Izany hoe ry havana, ity fiadanana ity dia sarotra takarina fa mora be rehefa ekentsika. Raha te hiadana isika, raisao am-po Jesosy. Izay ny sekre. Mifotora ao amin'i Jesosy. Ninona fahoriana iananao? Mety anaty fahoriana lalina ianao amin'izao fotoana izao, mety ao anatin'ny sedra mafy ianao, fa tena raiso hoe miaraka amiko Jesosy, ninona zavatra miseho na afaka miadana. Tsika zany afaka manana fiadanana na dia ninona olana miseho amin'ny fiainantsika, ninona na avy amintsika io, fa raha avy amintsika kosa nefa dia mila fibebahana. Ry havana, satria any amin'ny Isaia 7:5 tsy le tantara ny raisiko eto fa raisiko le teny hoe andro ny fiadanana. Filazana izy io misy zateraka olona ohatr'izao izy ohatr'izao ao amin'ny 5 kevakitsika vetivety. Isaia 7:5 fa zaza miteraka ho antsika, zazalahy no menantsika, ary ny fanapana dia eo antsorony, ary ny anarany atao hoe Magaga. Mpanolontsaina, Andriamanitra mahery, rainy mandrakizay, andriany fiadanana, andriana. Zany andriana zany, mandry, tena hoe andriana. Azy ny fiadanana ry havana, tena hoe azy ny fiadanana. Izay ny anaran'i Jesosy tany mbola tany amin'ny Isaia tany dia efa niseho zany hoe zany Jesosy zany dia izao ny anarany, andriany fiadanana. Iza ny tsengatetazany fiadanana zany ry havana, na izao na ianao, niza fa kosa araka ny zava-misy eto, araka ny fahalalantsika ny ten'Andriamanitra eto dia io fiadanana io afaka iainantsika tokoa, afaka nanantsika na dia eto amin'ity tany ity aza, satria efa nandresy an'izao tontolo izao ange Jesosy. Izao fotsiny fadio ny fanao an'izao tontolo izao. Raha te hiadana isika, rehefa natolana isika Jesosy tadiavina afreto ny lohalika, fa aza mandeha any amin'ny toaka, aza mandeha any amin'ny revy, aza mandeha any amin'ny diskoteka, aza mandeha mitady vahaolana hafa, izay aeritreretintsika hitantsika fiadanana, fa ao amin'i Jesosy any, satria izy mihitsy nefa andro ny fiadanana. Ary izy efa naniry antsika hanana fiadanana raha mbola tetỳ miaraka tamin'ny mpianatra izy, ary mbola naniry raha vao nitsangana izy dia io ny tenen'ny voalohany hoe fiadanana, mifampirary fiadanana. Joro vavolombelona ry havana, za efa 5 taona mahery zay taty ivelany, ary tena mafy satria sarotra ny karakara taratasy. Teo aloha dia tena hoe mitebiteby, tena miteby tsisy fiadanana mihitsy hoe anahoana ary taratasiko ity. Tsy amin'ny lafin'ny taratasy amin'ny taratasy eto zany dia resaka hoe document ahafahanao mipetraka aty ivelany. Tsy amin'ny lafin'ny taratasy any maro be zavatra mampitebiteby anahy. Fa rehefa tsapako ity, tena hoe mifototra amin'Andriamanitra, tena hoe mivavaka amin'Andriamanitra. Za akory tsy aniranao hoe tsy maintsy makaty aminay ianao, fa tena tadiavo ny fahamarinana. Tadiavo izy marina Jesosy, amin'ny maha Jesosy azy marina tokoa, fa tsy amin'ny maha Jesosy tiantsika fotsiny. Ilay izy marina, amin'ilay izy naharian'Andriamanitra amin'ny maha izy anazy, amin'ilay izy tonga olombelona izy ilay nandresy ny fahafatesana. Fa rehefa nifototra tamin'i Jesosy sy ny fahamarinana ry havana,
le olako teo ihany ny olako maro samihafa isan'izany nojoroka volombelona ny resaka taratasoko zay tena hoe nisavoamboana ny akam-pidiana ny akam-piakarana ny edi-pidinana tsy miafina amintsika eto izany fa rehefa natoky dia mivoaka mpandresy amin'izao fotoana tena hoe nandresy ary havana nandresy fa tao anatin'ny fotoana nalako an'i Jesosy sy nandresako azy ho tompoko tamin'ny fotoana nandresako azy tena hoe manjaka ao amin'ny fiainako nanarako ny fahamarinany ny ekeko ny ara-iadana miaraka amin'ny fiadanana ny zarainy marina tokoa dia teo ny olana rehetra teo ny fitsapana rehetra tsy miteny hoe milamina be ny fiainako fa tena hoe mandry voan'ny vato aho ka ankehitriny ry havana andramo ka izahao atoloran'i Jesosy ny olanao na mafy na sarotra na natsapa nandao anazy ianao na natsapa ny laozany ianao izy tsy andao zany fa raha mandao izy dia lasa makany amin'ny rainy nefa ny rainy eo amintsika mandrakarivo satria izy mihitsy nefa nanafitra hoe makanisa ty amiko ianareo rehetra izay mavesatra entana sy mitondra fahoriana fanamaivana anareo manamaivana izy tsy manafoana izy fa manamaivana izany hoe ilay manamaivana dia anao manana fiadanana miaraka aminy aforotra iloalika io mivavaka amin'ilay ao anatintsika ao fa izy ny tena fiadanana andro ny fiadanana ny anarany andramoka izao fa tsara Jehova andramoka izao fa izahao ny vavolombelona fa manana ny fiadanana anaty io satria nitoky taminy natoky azy eny ekeko tsy lavorary fa kosa tena hijoroako vavolombelona eto fa tena azo ataony miaina ao anatin'ny fitsapana sy ny sedra miseho manana fiadanana raha ohatra ka miaraka amin'i Jesosy voninahitra dia atolotsika n'Andriamanitra irery ihany mandrakizay andramo ry havana ka zaho aleluia amen aleluia makasitraka indrindra any ranabavy ny ana-Mahenisoa tanatin'izay toriteny mahafinaritra mampahery Andriamanitra manakaiky fahasoavana mamaly fitehanao mitombozy sady mitombo fahasoavana hatrany hatrany ny ana-Mahenisoa mahereza hatrany hatrany vaovao niova tahiny Jesosy izy koa ny mbola tsy voaraba izay ihany gamba tahiny tompoarintsika menakavy misaotra azy tsika tamin'ny toriteny mino fa nampaheranareo rehetrarehetra ny toriteny izay ninotsika teto androany Jaona toko faharoapolo Jaona toko faharoapolo andiny faharoapolo totsika manomboka amin'ny andiny fahasivy ambin'ny folo filazantsara ny Jaona toko faharoapolo andiny fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaika amby roapolo no vakitsika androany aleloia aminaran'i Jesosy ary rehefa harivan'ilay andro voalohany tamin'ny herinandro dia voarindrina ny varavaran'izay niangony nangonina ny mpianatra no fatahorany ny jiosy dia tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany ka nanao tamin'ny hoe fiadanana ho anareo ary rehefa nilaza izany izy dia nasehony azy ny tanany sy ny lanovoany dia faly ny mpianatra raha nahita ny tompo ary hoy indray Jesosy taminy fiadanana ho anareo tahaka nany raha andray ihany no andrahako anareo koa ary rehefa nilaza izany dia nisy hofinaina ka hoy izy taminy raiso ny fanahy masina na elokizana velonareo dia voavely izany ary na aniza koa izany tsy avelinareo dia tsy voavela izany aleloia amen Jesosy ary rehefa tonga mamanga ny rehefa mihaona amina olona anankiray dia hoy Jesosy hoe fiadanana ary teto tena nilan'ny mpianatra n'izany fiadanana izany ary hainy Jesosy ny fotoana tokony hisehoana hitondrana fiadanana io fotoana io efa tsy teo intsony Jesosy ary efa tsy teo Jesosy dia mpiandry zany tahakany hoe ondry tsisy mpiandry dia nidiny varavarana natahotra be an'ny jiosy izy hoe vonon'ny jiosy tahaka ny namonana Jesosy ihany koa dia miafina dia matahotra dia mitebiteby tsy milamina mipanika manam-panahina mangorohoro
inona avy ny teny afaka ilazana an'izany? Mangorooro, matahotra, tsy mahatombona. Izay koa mbola mahita teny mety amin'izany. Manahy, tsy milamina, samboamboatra. Inona koa ny teny ilazana io? Olona tsy milamina, olona tsy mitombona. Aleloia! Izay mahita amin'izany, izay mbola mahita teny hafa. Poritra dia poritra. Aleloia! Ao an'ilay fotoana tena mampangorohoro, tena hoe atranatin'ny taolana ho any manakotsako, mitebiteby, misaotra ny Sylvie. Aleloia! Izany ny zavatra niainan'ny mpianatra tamin'io. Taitaitra, misaotra ny Nambinina. Mitaitaina lava, misavoamboana, samboaravoara. Izany izy daholo. Inona koa izay mbola mahita? Mafy izay mbola mahita eo. Teny mifandraika amin'izany. Tsy mahatombo-tsiraka, marina mihitsy izany. Tsy maharay lamba, tsy ina koa. Mafy nge izany pararetra, izy koa izany. Mangovotra, miororo, tsy mahatoro tsara, fa tsy natoro mihitsy io tamin'isy satria mivavaka ry zareo. Mikorota-tsaina, mikorotana. Saotra anareo. Izany ny zavatra niainan'ny mpianatra. Ary zavatra ray sy tokana ihany ny fantatr' Jesosy fa ilain'ny mpianatra. Tsy mofo dimy tsy hazan-drano roa. Tsy vola anatin'ny kibony hazan-drano. Miondrakondrafana. Tsy mahatombo-tsiraka. Azonareo? Tsy arato sy trondro feno trondro be dia be, tsy izany intsony ilain'ny mpianatra. Tsy mahay ray tany. Savoritaka. Saotra sy izay. Izy ilay namako izay rehefa mifanakalo tôbily izay taloha. Ahoana ny fanarana an'ity? Aleo izy tonga dia samy misaoalina. Misaoalina. Gropaka izany. Misavily volina. Ao daholo izany. Ary rehefa tonga eo amin'io fotoana io isika. Tsy haiko inona avy ny zavatra tsaroanareo azon'ny mpianatra tamin'i Jesosy mbola teo. Miorooro. Betsaka ny zavatra azon'ny mpianatra tamin'i Jesosy. Mihejohejo. Izay izao mbola tsy nahaino izay teny mihejohejo izay. Saotra anareo. Eo izany tsy izany intsony ilain'ny mpianatra. Fa ny zavatra ilain'ny mpianatra dia ary ny mpianatra koa raha mbola tsy fantatra inona ny ilaintsika. Fa Jesosy tonga teo ametraka ny zavatra tsy ampy tamin'ny mpianatra eo. Natongavan'i Jesosy teo dia ametraka fiadanana. Natongavan'i Jesosy teo tsy resaka. Natongavan'i Jesosy teo tsy toriteny. Natongavan'i Jesosy teo tsy hanao fahagagana. Fa natongavan'i Jesosy teo tsy mahatombona. Kôdikôdy be izany koa izao mbola tsy voateny teo. Tsy mahatombona dikan'ilay aloha tsy hamaky ny teninareo intsony fa ampy be dia be izay tsy hanao fahagagana natongavan'i Jesosy teo. Fa ametraka kely. Aleloia. Ametraka Jesosy zavatra tena ilaina mampitony an'ireo rehetrarehetra ireo. Ireo zavatra voalaza anareo rehetrarehetra ireo izany. Ireo tsy mampilamina antsika rehetrarehetra ireo. Dia io ny fanafodiny. Io ny nentin'i Jesosy teo. Raha mbola zavatra hafa ny ilaina aty dia izay ny nentin'i Jesosy. Fa io ny nentin'i Jesosy satria io ny ilain'ny mpianatra. Fantatr' Jesosy ny tebotebon'ny mpianatra. Fantatr' Jesosy ny tahotra tao anatin'ny mpianatra. Fantatr' Jesosy ny zavatra nolalovan'ireo. Toy Jesosy hoe ity ny mety aminy hitondrako fiadanana izy. Androany, aleloia. Misy olona eto mikoropaka. Misy olona eto arak'ireo teny rehetra niteneninareo teo miaina zavatra ohatr'izany. Izany nge ny ilana ny toriteny. Ny toriteny dia nareo tahaka ny mampandroso an'i Jesosy eo tokantranonareo amin'izao fotoana izao. Dia amin'ny alalan'ity toriteny ity koa nitenenan'i Jesosy aminareo androany amintsika tsirairay avy hoe fiadanana. Fiadanana ny eo aminareo. Aleloia.
ary mijoro eto ampivoantsika Jesosy androany ary manao hoe fiadanana ho anareo. Nizaniza amintsika mila an'izany. Io fiadanana io tsy voasolon'ny volo io. Fa na misy marary mafy aza ka misy ny volo, mitebiteby any ianao sao dia ho faty ilay olona. Ny fipetrahana aty an-dafy tsy hoe automatique ianao automatiquement ianao tonga dia mahazo an'io fiadanana io. Apailina ray avy any amin'ny fianakaviana any Madagasikara fotsiny ohatra dia efa mahatonga tebiteby ao anatinao, mampiakatra ny tensionanao, mampiakatra ny fitepon'ny fonao. Ry havana, ny mampilamina an'ireo zavatra rehetra na mety mbola misy mitombo amin'ireo nitenentsika ireo ary dia io ihany ny fanafody fiadanana. Rehefa ao anatintsika ny fiadanana, rehefa tafapetraka ao anatintsika ny fiadanana, ny zavatra rehetra ne mahatonga antsika mipanika, mahatonga antsika mikorotana dia miala maina. Aleloia. Jereo tsara, rehefa voaina antsika ny toromba ny tafio-drivotra, ahoana ny volazan'ny ten'Andriamanitra? Hozy izy Petera sy ny mpianatra hoe mpampianatra ô, tsy mampaninana hoe zao afatesana izao. Izy anadadidy an'y verset iny. Izy madadidy an'ilay verset aingana be izy anadadidy lesona any amin'ilay marika. Ilay any amin'ny verset amin'ny marika izy ny tena tsara. Izy any mahatadidy izy any afaka tena izay voalohany aingana be ny amin'ny tafio-drivotra. Marika 4:35 4:37 misaotra ny tojotojo no navita voalohany. Alleloia. Ahoana zavatra nitranga? Nisy tafio-drivotra mahery ozy izy. Nefa kiko hoe ary andro izay ihany, rehefa riva ny andro dia hoy izy taminy, andeha isika iteria-pita. Ary rehefa napodian'ny mpianany vahoaka dia netiny tamin'ny tsambokely io tamin'izao ihany Jesosy. Ary nisy sambokely sasany ihany koa niaraka taminy. Ary nisy tafio-drivotra mahery. Ary ny anjeranjerany ny alin-drano ny sambokely ka nila ho feno ny rano. Ary Jesosy naninona ozy mba mario amin'ny baibolinao io. Ary Jesosy 2:30 mario amin'ny baibolinao. Ary Jesosy naninona hony? Natory. Voaporofo fa manam-piadanana Jesosy. Tany tompo teriralibenja. Tena zany ny atao hoe porofo mivaingana tsisy azo edikevitra ntsony. Fa raha ny teny Jesosy taria amin'ilay Jaona 20:20 teo hoe fiadanana anie ho anareo dia tena manana izy. Ny olona afaka manome dia olona manana. Raha olona nanikirarony aza amin'ny décolle, ny akanjo ny ara tsy misolo ela be, hiteny aminao hoe andao fa omeko hareny ianao dia mba mailomailo fa mandainga izy. Tena marina zany teko anareo. Fa raha olona mitena hoe fiadanana nomeko anareo dia manana izy izay. Eritreretinareo ny anjerazerany ranomasina ny sambokely a. Mitsiketsika nge zany rehefa nefa tena enjana nge zany. Fa Jesosy manino? Mahita tory. Zany ny atao hoe olona manam-piadanana. Mikorotana ny manodidina fa izy mahita tory. Ilay andro nisy rahalahy olona miaraka aminay izay mpiara-mivavaka taminay. Izay mantsy taloha tany am-piangonana. Hatramin'izao moa zany ohatr'izany ny avizafotsiny efa tsy any am-piangonana intsony ny toerana misy any. Dia izahay olona miaraka amin'ny pasteranay mipetraka eny ambony estrady zany, eny amin'ny pilipitra. Dia mitodika makany amin'ny mpino. Izay zany mipetraka ohatry mitodika makany amin'ny mpino. Dia manahirana be zany misy fotoana te hatory. Mitaky ny torimasina jusy ny herinandro fa mafy zany hoe ny olona rehetra mahita anao eo daholo. Fa ilay rahalahy anankiray tena resto izy tao anaty toriteny. Dia rehefa tonga amin'izay tao aorian'ny
atao eny fotoam-bavaka mivory ny olom-bohitra dia ary nareo misy matory a dia zao no navalina raha matory tena misy fiadanam-po be mihitsy aho sisa misy fiadanam-po be ony izy dia mahita na dia toriteny aza ny mandeha na dia feokira aza ny mandeha dia mahita torony izy ohatran'i Jesosy tena resy tory aho izy nareo matory tsy matory fa tena misy fiadanam-po zany ny atolona manana mpiadanam-po Jesosy ao anatin'le sambo misy amintsika ngeravana ao anaty sambo kely ihany midona kely amin'le onja kely tsy maintsy misy iny ihany eny ambony sambo kely tsy metsika ny sambo iny dia mitobotobo faty ahoana ny avelako mpampianatra eo tsy mampaninanao ve nahitana ho faty tsy nanana fiadanana mihitsy ny Petera Jesosy natory alleloia Jesosy natory na dia midoboka aza ny efa miditra mihitsy ny rano efa miditra mihitsy ny rano fa zao mahita toriny Jesosy tsika tsy hoe kamo izy tsy hoe be torimaso variana ny ary tory fa Jesosy koa ngereraka tena ko fa Jesosy ny programan'i Jesosy manao asan'Andriamanitra zany tsy ohatrin'ny atsika amin'ny telo marina izy mandeha mivavaka matory kely izy amin'ny enina marina izy efa mieritreritra hoe aiza ny tany alehako mijekolona any izy dia mandeha tongotra dia zara mihinana sakafo dia misotro rano mihinana mofo dia misotro rano mbola hihinana viavy mbola tsy nahita viavy koa manao délivrance kasihan'ny olona ny lamba dia mena ny heriny vita nefa ny asan'Andriamanitra asiany mody ny olona izy mbola lasa miaka tena tendrombohitra indray mivavaka mihaona amin'Andriamanitra zany hoe programme Jesosy mentsika indray zao commentaire nareo zao misy fiadanam-po be zao ry kilonga lalinao nareo ange mety misy fiadanam-po be ao anaty lamba fa mody sy nareo sarina memeka any kosa fa zaha ihany zao no taraiky eto tsy taraiky anefa fa tena tahin'ny tompo inona moa zao le niteneniko teo dia Jesosy tsy hoe be torimaso hoe re kamo fa izy manana fiadanam-po ary fotoana ahafahany matory eo dia matory izy zao mahatonga Jesosy matory voasoratra ve ny tenenin'Andriamanitra azy ve hoe Jesosy andana midina ianao vonjeo ny olona rehetra dia avy eo matesa ny rano ianao maty amin'ny rano ianao fa raha izay ny tenenina tsy nahita tory teo Jesosy vao mandeha eny ambony rano tsy izany no izy fa Jesosy tena nanana Jaona 7:20 koa no vakiana teo 7:27-28 manao hoe fiadanana no avelako anareo ny fiadanako no omeko anareo tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao no fanomeko anareo aza malahelo na matahotra ny fona ile fiadanana io zany betsaka amin'ny mahatsapany hoe mieritreritra hoe zao ny atao hoe fiadanana misy olona zao mieritreritra mihitsy hoe za rehefa manana alika masika be anankitelo aman'efatra ao tokotany dia miadana iza-tsony hiditra ao za rehefa sitra nyty aretiny ty tsisy anty aretina amin'ny taizy ty tsony dia sambatra dia miadana ho Jesosy fiadanana no avelako anareo dia naveo ny préciseny Jesosy hoe ny fiadanako fiadanana mety betsaka ny eritreretan'ny olona hoe misy fiadanana fa ny fiadanan'i Jesosy ilay fiadanana tonga dia mampionona ilay fiadanana tonga dia mampitombona ilay fiadanana tonga dia mampitoetra tsy manana ary betsaka ny olona tao amin'ny baiboly rehetra nanana an'io fiadanana io ahoana ny ahafahanao ny alina ray manontolo andavaky ny liona tsy niakatra tension tsy maty ny areti-po Daniel rehefa tao anatin'ny lavaky ny liona be dia be sady nona fa fantatry Daniel fa tsy ho fatin'ny liona ny programany eto amin'ity fiainana ity
mbola izy zavatra ho ataon'Andriamanitra azy. Dia manam-piadanana ho azy hoe tsy ity ny hahafaty ahy. Io olana lalovanao io tsy io ny hahafaty anao. Na hoe ianao matahotra ny ho faty, na ianao matahotra ny gadra, na ianao matahotra ny ho afa-baraka, nefa zao mihitsy ny fotoana hanomboka ampiasan'Andriamanitra anao. Anana finoana. Ampitomboa ny finoanao aza vela mizongozina. Oka hitoetra anatinao ny fiadanana. Fiadanako nomeko anareo izy Jesosy. Fiadanako. Anahy. Io mampiadana anahy io. Te ohatra anahy nareo. Io. Halleluja. Io nomeko anareo. Ndray jerentsika eo amin'ilay Jaona toko fa 9 koa vakindrana mbavintsika teo. Jaona toko fa 9. Ndray jerentsika Jaona toko fa 9:12. Indro avy ny andro, eny efa tonga, izay elezanareo samy ho any amin'ny azy avy. Zany hoe avy fotoana Jesosy andeha daholo nareo, lozanareo za. Tsy hitanareo intsony, tsy hitako intsony nareo, mila nareo fa tsy hitako intsony nareo. Avy fotoana samy elezareo ho any amin'ny azy avy, samy hody any an-tranonareo nareo, ary ilozanareo irery. Tsika hoe samy tsisy mahatady an'izany ilozana izany. Fa Jesosy efa nivonona ny ilozana. Jesosy efa nivonona no apetraka rery. Ilozanareo irery aho izy. Nefa tsy irery aho. Fa ny ray no ato amiko. Aiza ary le ray? Izy irery tokony ao. Fa Jesosy manam-piadanana satria ny ray ao aminy. Ao anatiny Andriamanitra, tsy irery izy. Halleluja. Zany teny izany efa nolazaiko taminareo mba hananareo fiadanana amiko. Fa aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Nefa matoky za efa naresy izao tontolo izao. Na avelanareo irery aho dia mitady hampahory anahako izao tontolo izao io. Fa za ho Jesosy efa resy io. Jesosy nanavela rery ary. Tsisy nizaniza intsony niaraka taminy teo. Tsy kivy Jesosy. Tsy kivy tamin'izany Jesosy. Jesosy manam-piadanana. Jesosy manam-piadanana. Ny olona manam-piadanana dia tsy manany inona nizaniza tsy eo aminy intsony. Fa fantany fa eo aminy Jesosy. Zay le fiadanana. Ny fanananao toky fa tsy irery ianao. Zay no mahatonga anao miadana. Zay no mahatonga antsika miadana. Hoy Jesosy za tsy aza matahotra, za tsy malelo na tsy eo ary nareo. Tsy malay, tsy olana na lasa daholo ary nareo. Za efa manam-piadanana. Rehefa eo fotsiny Jesosy ry havana. Na tsisy nizaniza eo akaikinao. Andeha naiza naiza. Zany izy fotoana za rery. Nandeha tany amina firenena anankiray izay. Fony za tao anaty olana daholo zany. Lasa nandeha. Raisinao hoe tonga any amin'ny toerana iray ianao. Ny fitenin'ny olona tsy fantatrao. Ny fomba amam-panao tsy fantatrao. Ny fomba fiaina tsy fantatrao. Tonga any ianao tsisy nizaniza fantatrao any. Niala teny amin'ny aéroport tamin'izay dia tany moa za dia efa nifetsifetsehan'ny olona. Raha tokony frais ohatra hoe tokony 25 000 francs frais na taxi, za nangalan'ilay taxi 150 000 francs. Raha ataoko ohatra zany. Dia nisy olona anankiray tao amin'ny firenena tao tsy nataty nahita an'ilay nararaotany. Dia niteny tamin'ilay chauffeur. Ilay chauffeur manana namana be dia be eo. Dia eritreretinareo ianao olona vahiny fa voatsy mivantana ilay olona miady no ianao. Indray miaro anao, ny sasany tena tonga ilay tonga teo amin'ilay tanàna, vao tonga eo amin'ilay tanàna eo amin'ilay grande ville ny andro maizina. Nisy délestage. Maty ny jiro. Ianao tsy fantatro hoe hoaiza, tsy fantatro hoe hoaiza aty. Na nakina taxi ianao dia teny amin'ny taxi dia hoaiza. Tena nieritreritra mihitsy tamin'izany hoe very. Maizina be ny tanàna.
misy mamoetsy, misy miady, misy tsy hainao ntsony mpanendaka ohatrany ahoana ny aty, mpanendaka ahoana ny ampatarina. Ianao no miaraka amina sakosy be anao fantatra mihitsy hoe mbola misy volany aminao. Loza. Fa raha Jesosy tsy manany amin'izany Jesosy manam-piadanana fantany fa tsy irery izy. Tena nitomany latsaka ny Ramasoko tamin'izay avy namalana. Very aty. Ny fiadanana, hijerendrika fiadanana anankiray tsika androany. Ary ity fiadanana ity tsy hananany olona, fa tiako mba hanananao ty. Mety tsy ampoizina nohitra ny zavatra teneniko ity fa ity zavatra ity dia endrika tsy fananana fiadanana ry havako malala ao amin'ny tompo. Ny tsy fananantsika toky ny amin'ny fiainantsika. Ny tsy fananantsika toky ny amintsika. Te hanapirofo zavatra fontsika eo amintsika. Dia tsy mampanam-piadanana zao mahita an'ireny hitanao ny olona le influenceur amin'ny Facebook ireny. Influenceur na le reny le olona mpiseho matetika be amin'ny Facebook ireny. Hitanao misy olona manana ohatra hoe fiainana eo amin'ny Facebook eny azy apotrany eo daholo azy ny fiainany ninona eo amin'ny fiainany apotrany eo. Dia manapotra fiainana eo izy mandresy lahatra ny hoe tena mahery be izy ary tena matanjaka be izy. Za rehefa mandinika ny fiainan'ireny olona ireny dia izao ny zavatra mba hitako. Hatramin'izay fa tsy hoe amin'ity tontolo ity tena tsy miada an'ireto olona ireto. Mijaly ireto olona ireto. Hoe za zany ao amin'ny tontolo androko ankoatra ny asako sy ny fiainako izay iainako dia misy fiainako apotrako izahako apotra eo amin'ny olona foana isan'andro isan'andro ary tsy mahazo manapotra zavatra ratsy eo fa na dia hisakafo aza dia apotrako eo daholo ny sakafoko rehetrarehetra ary tsy maintsy amin'ilay lafo vidy mba ho hitan'ny olona fa zany tena mahita fiainan'ireny olona ihany izao zany tena mijaly ireto olona ireto. Mijaly tena mijaly. Ary tsy endrika tsy fiadanana izany. Teneniko anareo. Isan'andro ianao manan-javatra ho porofona amin'ny olona foana. Ahoana ravana n'izy ireny saiko an'izany? Hoe ankoatra ny fiainako tena satria azo antoka fa tsy dia tena reny ny tena fiainan'ilay olona. Misy fiainanao tsy maintsy miaina amin'ny fiainana normal ihany ianao. Tsika gasy ny teneniko za tsy miteny ny fiainan'ny olona hoe manan-karena be ihany ireny fa tsika gasy ny teneniko. Hoe isan'andro ianao zany dia hanapotra tena sakafo ianao dia atao direct dia aseho daholo izany. Dia mandeha ianao dia efa hatramin'ny metsena azy hoe efa atao live dia ampisehoana amin'ny olona daholo na misakafo dia ampisehoana amin'ny olona ny sakafo. Tsy manam-piadanana ry havana ny olona ohatr'izany. Tsy manam-piadanana. Ary ny olona manao an'ireny rehefa izy misy an'io zavatra porofony io dia misy olona miandry anazy mikendry-toana ary misy olona manenjika anazy sy miezaka manapirofo fa tsy io izy. Dia izy miezaka manapirofo amin'ny sary sy ny feo sy ny vidéo fa io izy. Tsy manam-piadanana, tsy manana fiainana ry havana ny olona ohatr'izany. Nareo aza mba miezaka manao an'izany. Za taloha efa tao anaty problème. Ary mba zaraiko aminareo ity satria mety mba andraisinareo lesona izy ity. Za zany taloha rehefa mba tao anatin'ny fiainako kely tao dia mba anisany nahafinaritra anahy tamin'izany mbola tsy vavaka mba niliba dia mba zavatra mba mahafinaritra anahy io fiarakodia io mba tao ilay manaitaitra olona ireny dia mba atao eno. Vao avy ery alavitra ery ianao dia mivady iny dia izany dia jereny olona eny an-dalana dia mahafinaritra izany. Fa tena resy tamin'ny fiainana amin'izay ary aho. Resy tamin'ny fiainana amin'izay aho. Tsy nanana tômôbilina intsony aho. Dia resaka amin'ny sodako mba tômôbilina sy mba entiko hiasa fa menatra ary izay hitan'ny olona hoe tsy manana tômôbilina intsony. Amin'izay tômôbilinako nananako tsy Volkswagen coccinelle kely izay. Tsy hoe ratsy akory ilay izy fa tsy nanana afa-tsy izay. Dia tsy sahako mitondra an'iny satria
hitan'ny olona zany teny efa tena mety reraka resota le mercedesinao iny sy mba anao mba hitrika asa fa tena diso misondana izy dia za andeha bus fa tsy manino izy tsy miraraha zany zako dia iny indramiko le mercedes netiko mandeha miasa dia mbola voakavoaka kely ihany ny tanony hitan'ny olona nefa na ny lasoantsy hitondrana ny koa rehefa ny olona mampidra ny tômobila fa ny lasoantsy ianao mia nefa za amin'io hoe zéro na ny lasoantsy hitondrana an'io tsy vita tsony nefa raha tsy maintsy niditra amin'ny mandeha bus menatra miafina mihitsy ianao zany ka eo amin'ny fiasananay tamin'izany eo alohan'ny fiasananay fiarahana bus misy ariana bus dia tsy eo amin'ny miala fa ary amin'ny are lavitra be ariariana ary satria raha miala io tonga dia hitan'ny olona ny trano fitaritra be ny fiasanay hita ena dia bus dia mbola misy elanelana angamba 1 kilometra ny elan'ny are anankiroa ndray tonga dia tokony miala eo am-piasana zany raha zay zany zao tsy nanana eritreritra ny inona dia tsy mandeha deo miala dia fampamenatra dia arian'ilay lavitra be renao miala dia mandeha aika mandeha dia miditra ny fiasana koa miditra n'ilay varavarankely dia mody atao mihitsy tsy ahitan'ny olona indray ary mody mandainga no miditra avy any amin'ilay fa misy varavarana ampiasana tanzany ato ny varavarana fidiran'izay mandeha tômobila mo ato fandehanazay mandeha tonga dia efa mandeha bus zao no mody miditra ary amin'ilay fidiranao isan'andro ary amin'ilay fidiran'ny mpitondra tômobila any dia ny olona tsy mafantatra izy amin'ilay tômobila be dia be tômobila mipiasa fa menatra ianao taty ariana nitahin'ny tompo izay nanomboka ny vabaka ary io Andriamanitra io mampianatra aleloia zako ao tokantrano efa tahin'ny tompo ohatrany mandeha taxi dia ry ala tena efa tahin'ny tompo be mihitsy izay mivady tamin'izany izay menakavy kely voninahitra an'Andriamanitra manana tômôbila tanary manana tena tsara fa misy fotoana embouteillage be ny andro dia lasa mandeha bus dia tsy mampanina mandeha bus dia rehefa mandeha bus dia tiako ilay mipetraka eo devant iny satria iny mba hianary ely ilay seza tsisy misisisika dia retiko misy namana mihita way mandeha bus way rado takalotakaloka izay ny anarako tsy rado takalotakalo iny misy mahita mandeha fa tsy mampanina anazy hoe satria izao no anaty-tsaiko za mandeha bus fa za manana ny an-trano za mandeha bus raha maty ty bus ty mivoaka dia mifindra bus avy fa raha tômôbiliko mandeha amin'izao embouteillage zao tena ohatrany tena lany lasoantsy dia manam-piadanana be mihitsy hoe zaho mandeha bus za tsy lany lasoantsy fa za manana ny an-trano za manana ny an-trano zany le fiadanana jereo tsara zavatra ampianariko asika dia efa isoana ny tolana izy ity fa averiko androany satria mahafinaritra loatra ity fampianarana politika Korintianina voalohany ange tiako ianao androany hiova ny fomba fiainanao tiako ianao androany hanam-piadanana manomboka eto fa tsy hananana fiadanana io fiainantsika tia mifaninaninana amin'ny olona io fiainantsika tia misehoseho io tsy hananantsika fiadanana io ary amin'ny fotoana ao misehoseho dia tady ity fa manangana fahavalo ianao ary reny fahavalo reny ngeny tsy hampiadana anao reny fahavalo reny ngeny tsy hampiadana anao Korintianina voalohany toko fa efatra Korintianina voalohany toko fa efatra ngefa kitsika aloha asiana isotro rano kely aleloia ara-pahitanareo Korintianina voalohany toko fa efatra vakitsika ny andininy fa 10 hatramin'ny fa 120 aleloia mahereza mazotoa misotro rano fa mahasalama misotro rano aleloia Korintianina voalohany toko fa efatra Korintianina voalohany toko fa efatra andininy fa 10 hatramin'ny fa 120 aminaran'i Jesosy hoy Paoly izahay dia adalo ny amin'ny Kristy fa ianareo endry ao amin'ny Kristy izahay malemy fa ianareo mahery
ianareo manandaza fa zay mavomavo mandraka kehitriny mandrakehitriny zao dia nonaiso mangety tsy manan-kitafy sasiana totontry ary tsy mananantokoniana izay ary misasatra miasa amin'ny tanana izay raha tevatevainy zay dia misaotra raha enjehany zay dia miatra raha tenenina mafy zay dia mamaly tena moramora kosa atao toy izay toy ny fady zao tontolo zao izay dia fakian'ny olona rehetra mandraka kehitra io lakile ny fiadanana ny olona manao ohatra ny tenen'ny Paoly io dia olona tsy hanana fahavalo inona ilay zavatra atao zay ozy izy dia adanany amin'ny Kristy ianao hoe ady hevitra amin'ny adala fa ianareo endry tany hoe zany tonga zany dia ataon'ny Paoly mihitsy nareo mety zay adala fa samy eo amin'ny Kristy kosa rehefa zay aloha zany zavatra voalohany fa zany rehefa amin'ny Kristy na ataonao adala re za tsy ady hevitra aminao tsy manino ianao endry alleloia zay malemy fa ianareo mahery hiady amin'ny malemy ve ianao hifaninana amin'ny malemy ve ianao raha zavy zao mitena hoe endry reto za reto nareo reto mahery za malemy dia ho atao inonareo intsony ary dia tsisy fahavalo hitsangana manam-piadanana eny irado hoe sy olona malemy iny tsy maninona nefa zany nefa tsika ve tena resy lahatra fa Paoly malemy taky ny ahoana zany Paoly mifanena amina olona mpanao sikidy zany tondra fahisana mihitsy kely dia voly rava nameona amin'ny Paoly manaka kehitriny izy dia nona sy mangetaheta sy tsy manan-kitafy zara tiana tenena amin'izany dia zao rehefa nananao ito io alao ny olona hery dia ianao malemy fa raha misy olona ozy re ianao mahery za tsy maintsy mahery noho ianao dia ho tafiditra ianao ao anatin'ilay teneniko teo hoe mizahatra tiana ho porofona ary manam-porofana io tsy mora ary tsy mora ny miaina miaraka amin'io isan'andro anao misy fahavalo mitsangana fa io ny lakile io ny vahaolana nareo mahery fa zay malemy fa mety amiko zany tsika ty andavy aty atsika zay mipetraka ty andavy dia dao tady rehefa miaraka amin'ny franjo fazana reo rehefa ohatra ny sahirakirana mampareroerokely io tsisy manao ninina fa zavatra tena tsy tatany zareo indrindra atsika mpiavy mahita atsika hoe tena tafita be zany hoe tena samy milahatra ny ohatr'izany mihitsy zay satria samy milahatra eo amin'ny mandeha miantsena anaty magazin ao daholo na mahita anao miditra anatin'ny tobilinao tsara nohony anazy ary dia tsy mety aminy tena hafa mihitsy ny fijeriny anao misy fotoana nefa ianao ray andro zany isy fivoriana zay nalehako taty aminay taty amin'ny tanànanay dia zahako tena tsapako misy tamin'izany hoe tena lasa bekibo be dia lasa tena zatra mipetraka foana fotsiny dia oza mahatsapa hoe zaho andeha hanao lamarsa andeha tongotra ahako tena hitako mihitsy milana zany ny vatako dia lasa dia gamba ny ataoko eo amin'ny ataoko hoe 20 kilometatra miala ny tranonay ilay toerana fivoriana dia lasa ravana nandeha tongotra za manana tomobila fa za misafidy ny andeha tongotra nohony hoe mba fijajofako fahasalamako tonga tao amin'ilay fivoriana to dia nisy nahita miala rifa ianao nandeha tongotra nankaty eno to dia natsony le olona azafady ameo bisikilety ty olona ty ahoana ny aneketsika an'izany sisy misy olona tonga eto dia mandeha tongotra amin'izareo koa lavitra be zany 10 kilometatra zany 10 kilometatra latsaka inona tsy olana amiko mandeha amin'izany zay ke skoto taloha hitanareo za manana tomobile fa tsy manana fa za nisafidy andeha tongotra mba hanitsana kely nahazo bisikileta verina va vokatry ninona ary raha nitondra 4x4 ranakeo fa mine ny fijeriny anao tsy le mihinana volam-panjakana olona ohatrin'io fa ina ny asan'io ananana ohatrin'io zany masiny aty ka hoe niaro an'ala izy
fa raha iny miala vany miaraka amin'ny tomobile be miaraka amin'ny tsy voesy tianyolo za nandeha tongotra na ipoko nandehanako tongotra ohatry miteny amin'io nareo mahery fa zay malemy fa tsy maninony zany fa iketsika zay tonga de natsona le azafady ao am'le association anareo misy bisikleta ao efa mpindramana olo reny omeo bisikleta izy tsy azo ikeny zany mandeha tongotra zany zako solosa tena ka za ma tsy manatanjatena io fa manantsika misaotra tompo andriamanitra ita ay zany le bisikleta ay zany kasika kasika naseny mividy kasika koa bisikleta efa nomeo-potsiny bisikleta tsara zany misy vitesy ara-dalàna gaga ny olona termapilina eny verina fa mividina taiza izy ity mividina tamin'ny fanetretena vidiana tamin'ny fanetretena tsy nahalo voly feo izy le klakson na mitratra feo izy zany dada miaraka amin'ny bisikleta kinona vidanana an'io fanetretena fotsy ny vidanana an'io neny de fa nety zany ny fiadanana reavana rehefa tsy mamboly ady manodidina anao ary za mananatra nareo eto izy izy toy ny temasy de zao ny tenen'ny paoly raha tenena mafy zao izy de mamaly tena moramora kosa de 5:20 tsy hamenatra nareo anefa no anoratako zao zavatra zao za koa zany miteny anareo hoe za koa miteny anareo tsy hamenatra anareo tsy hamenatra anareo koa ny tenenako anareo eto androany andao reto ajantsika no eraoera hitanareo tsy miaraka mampivavaka atsika no eraoera zany itsika tsisy ninona porofona amin'ny olona zany misy miteny re tafotsika eny foana anao tsy mba manana kravaty tsy noe tsy mba manana famantaranandro be to azafady voninahitra an'andriamanitra satria manana famantaranandro anaovako isaky ny lahady izy ty rehefa mba mandeha mitsangatsangana avoleta mialatsiny aminao tsy hoe moeraoera fa itoko itenenana anao za olona tia olona mpakafy famantaranandro fa zao alleloia zaka andre manomboka an'le oeraoera tsy oeraoera akory zany azonareo fa itenenako zao za 5 taona 7 taona ina milako famantaranandro anao fandarana eto misy lera ojereko ve zao eto tsisy andika zany tsy raiko famantaranandro eto lamody zao manao famantaranandro eny rehefa mba mandeha ny amasotoraka mety isakalady rehefa mivoaka mba rehefa miasa afa ny famantaranandro ka rehefa weekend afa ny famantaranandro alleloia tiako be mihitsy famantaranandro tena anisan'ny mankafy famantaranandro fa zao ny tiako lazaina anareo misy oporofona ary ve za tsy mitondra fiadanana ty amiko zany ary amin'ny fiadanana ozy sy paoly tsy hamenatra anareo rehefa nanratako zao zavatra zao fa mananatra anareo ary toy ny zanako malalako fa na de manana mpampianatra ray alina ao amin'ny kristy anareo de tsy maro ray anareo fa zany niteraka anareo ao amin'ny kristy jesosy tamin'ny filazantsara ko manafatra anareo manafay anareo hitanareo zany zavatra toyko anareo zany fomba fisainana sy fiainana teneko anareo zany manafa nge zany andramonge de ho hitanao fa voalohany indrindra tsy hitan'ny mpiazy ianao tsy ho hitan'ny mpiazy ianao ary tsy maninona moa de misy fomba filaza anankiray zay hoe ny fantsika mahitsy no kapohana amin'ny maritohan'ny mpandrafitra fa mpandrafitra raha mahita fantsika mibiloka apetra moramora iny satria tsy avitany ninona iny fa zay fantsika mahitsy miridiridy sy tendriny any ny velesiny maro ka mampaninona atsika raha mba somaro mibiloka kely eny tsika raha zay ntsika pohan'ny marito atsika nanentsika rehefa natsika any no manangana fafany ny za zany fasena be tambavaka fa misy manenjika nanina arinao nisy nanenjika fa manina arinao nisy nanenjika za aloha tsisy manenjika tena ho an'andriamanitra ny voninahitra eo amin'ny fiainako tsisy manenjika hatramin'nandresako an'i kristy satria za tsy manao zavatra zay anenjehana za tsy miady hevitra zany betsaka ny zavatra mba mety mba fantatra kely ihany ko fa misy olona miteny anao mahay an'io zavatra io
dia tsy miady ary zay zany fa zao tsy manovana ako tsy manovan'ilay zavatra alleloia man'andriamanitra ny voninahitra hoy Paoly hoe mananatra anareo manahafa ary izany dia nirahako any amareo Timoty zanako manaraka mahatoky ao amin'ny tompo ka izy no ampatsiaro anareo ny fanaoko ao amin'ny Kristy tahaka ny ampanariko ao amin'ny fiangonana rehetra eny tontolo eny ny sasany mirehare mandeha vavana folo fa ny sasany mirehare ohatra ilay tsy mikasa ny ho avy any aminareo iny fa ny ho avy any aminareo faingana raha sitrapon'ny tompo dia ho fantatro izay heran'ny mpirehare ireo fa tsy ny fiteniny dia mi tsara fa ny fanjakan'Andriamanitra tsy amin'ny teny fa amin'ny hery betsaka zao tsika hoe mpanompon'Andriamanitra dia misy fihevitra diso be mihitsy ny ao anatytsika mpitarika amin'izao fotoan'izao tsika mieritreritra fa ny porofom-pisian'Andriamanitra dia voly dia voninahitra dia harena dia ohatrany tsy mety tsy matoky tena hoe hatarika olona tsika raha tsy ampisehotsika mihitsy hatramin'ny mombamombantsika rehetrrehetra sy ny hoe harena sy voninahitra tsika dia lasa tafalatsaka tsika ao anaty fireharehana fa tsika tsy mandeha an'izy fireharehana fa tsika fijona vavolombelona fa hoy ny tena ny fanjakan'Andriamanitra tsy amin'ny teny fa amin'ny hery misy tena olona tena tsy tian'izao fandaharantsika mangingina ohatry hoe fa tena ny amin'ilay fenorakoraka be reny fa za miteny anao misy aretina tsy sitrana taiza tsy taiza sitrana eto amin'izao mangingina izao fa teneniko anao satria ny tenin'Andriamanitra ny fanjakan'Andriamanitra tsy amin'ny teny fa amin'ny hery ary za miteny anao tsy voatery hiteny ianao vo hisy hery ao anatinao fa afaka misy hery ao anatinao fa ianao tsy miteny ary zany rehetrarehetra zany ahatonga anao hanam-piadanana ozy izy Pilato moa zanak'Andriamanitra moa ianao tokoa fa mpanjakan'i Jiosy tsy ny teny voalazana fotsiny Jesosy ary dia voalaza fa tsy ny teny ninina tsony Jesosy efa teo amin'ny fitsarana tsy ny teny ninina tsony Jesosy fa maty Jesosy nosoratana tamin'ny fomba fiteny anankiefatra fa mpanjakan'i Jiosy teny Jiosy dia armeniana dia teny grika dia nosoratana teo ambony hazo fijaliana hoe izy ny mpanjakan'i Jiosy Jesosy ilay tsy ny teny ary ve natonga ny olona tsy nahafantatra mihitsy hoe mpanjakan'i Jiosy nefa voalaza fa tena tsy ny teny mihitsy Jesosy tsy ny lobava fa maty Jesosy tsy nanakana ny fahanginan'i Jesosy tsy nanakana ahafantaran'izao tontolo izao azy amin'ny fiteny pirenena maromaro mihitsy fa izy ny mpanjakan'i Jiosy Alleloia ary fiainana tahaka izany nananan'i Jesosy fiadanandroany mety somary hafa kely taminao ny fomba tondrako an'izay resaka fiadanana izay androany fa izany rehetrarehetra izany ahatonga anao hanam-piadanana izany rehetrarehetra izany ahatonga anao hitarika anao hanam-piadanana antsika hiaina tahaka ny fiainan'i Jesosy antsika hiaina tahaka ny fiainan'i Paoly ry havana fa i Paoly dia tsy niaina tahaka ny fiainantsika etrentsika kristianina ho fiainantsika amin'izao tsika tsy manan-javatra miporofony zany teneniko anao zany ary tsy probleman'ny olona na manana tômôbilina 10 ary ianao tsy probleman'ny olona alleloia mino afa voarenareo ny avatra zany raha ny tiako ianao hanomboka hiaina ajanonga ireo zavatra tsy mampanatotongana manam-piadanana ireo mitaitaina ianao atseroa lasa tsisy atokisanao ny olona satria ianao namboly zavatra tatsy sy taroa fa manomboka ianao androany miaina ny fiainanao miaina ny fiainanao hoy tenin'Andriamanitra tsy amin'ny tenin'Andriamanitra tsy fanjakan'Andriamanitra tsy amin'ny teny fa amin'ny hery dia manginangy ataovy enao mangina dia iaino ny fiainanao
misakafo nareo mianakafo dia misakafoana. Tsisy raha reny olona na ho ampisehoanareo daholo ny sakafonareo. Tsy problèmen'ny olona izany. Ary reny no mahatonga antsika tsy hanam-piadanana ry aho. Misy manenjika enjy amin'ny fianakaviana. Ka misy fianakavianao any miady amin'ny fiainana. Tena sahirana. Sakafo vary kapoaka raha tsy vidiny fa ianao manao live eto. Sakafo marenanao avy efa akofiry. Dia nanina nefa izao raha tsy nanao an'izay. Tena eritreretin'ny olona mihitsy hoe tsy manan-kohanina raha tsy nanao an'iny. Tsy voamery izao ny zavatra eritreretin'ny olona tena tapohan'ny voanina ny reto olona reto. Izay nge ilay problème. Dia avy indreo napory fa aiza koa izay tapohan'ny hoe fiainako hatramin'izay fa apotrako indray ny sakafo atoandro. Dia nitarika ina tsy niadana ianao. Tsy miadana ianao. Tadidio ny tenin'ny Paoly. Ianareo izay adala noho ny amin'ny Kristy fa ianareo endry. Izay malemy fa nareo mahery Alleluia. Nareo mahery. Ianareo manandaza fa izay mavomavo dia afaka ohatr'izany ihany izay dia aleo izay mba hipetraka. Aleo izay mba hilamina. Aleo izay mba hanana ny fiadananay. Alleluia. Fa ny ilazananao hoe malemy tsy hahatonga anao malemy. Fa afaka tena misy rahalahy izay mpanao afera na tômôbila miaraka taminay taloha. Izany olona izany tsy fantatro mihitsy izany hoe manan-karena. Izy ohatran'ny mampalahelo kely izany amin'izay. Ahoana io raha dia ohatran'iny io. Izany ohatran'ny misy ranomaso filavi-maso ohatran'ny mangano an'izay foana ny ilany. Misy areto azy. Gaga tamin'izany mitomany ila fotsiny. Moraty-mba ataovy an'ilay ohatr'izao. Dia ianao no mieritreritra olona fombanina tômôbila foana dia ianao mieritreritra tena zany ve sao dia tsy mety. Ndao ary raha tsy rehefa any an-trano ilay ana tonga tany an-tranony amin'izay. Vao miditra ny trano. Ahoana patron? Mpanampy efa firy camion firy ao an-tranony izany olona izany. Mampitianina mialatsiny tamin'ilay fiatsika teo fa tena reny tena mahery fa izay malemy. Izany efa ao an-tranoko amin'io izy no tonga avy any mandondom barabara. Ahoana rata? Eo mba tiako rata. Izany tany mba tserefany any an-trano ilay anay. Andao fa jerentsika izany menanao raha tianao niditra tany an-tranony amin'izay. Miena. Haiko izao. Izay ity olona ity tena tsisy oatra azy. Tsisy naninona izy. Ary izany olona izany tsisy manafika akory. Mandeha eny an-dalana izy tsisy maneritreretra hanao kidnapping ny zanany satria misy fiolana mana kidnappen'olona nefa ke tsisy ninona tsy manana rançon tsy manana na rançon kely 5 millions fa aika ireny ny farananana ny betsaka indrindra. Nefa ny kidnappen'olona ny zanany. Noho n'inona? Noho ny fananganana fahavalo be dia be. Alleluia. Dia hiaina tsara ianao. Hozy izy ny teny frantsay hoe pour vivre heureux, il faut vivre caché. Raha ohatra izany ianao ny aty France, raha te vivre heureux ianao dia il faut vivre caché. Afaka miadana be nareo ao an-trano fa tsisy raha iny olona tsisy antony itenenao izany aman'olona. Rehefa fantatry ny olona dia tonga daholo amin'izay koa ny pitaky ny aba sy ny aim-paosy rehetrarehetra. Fa hotahian'ny tompony. Hotahian'ny tompony antsika rehetrarehetra. Ny fiarahana amin'i Jesosy dia mahatonga antsika hanana torimaso mamy na dia misafotofoto aza ny ranomasina na dia midona amin'ny sambo kely ny fiainantsika aza ny ranomasina itsika mahita torofoany satria nahoana ny fiadanan'i Kristy ilay nampatory azy teny ambony ranomasina teny ambony sambo kely ny mpianatra izay sambo kely efa saika vaky fa Jesosy tsy nanana tahotra tamin'izany fatany fa tsy ho vaky io. Rehefa miaraka amin'Andriamanitra isika miaraka amin'ny Kristy isika raha isika ny fiadanan'i Kristy ninona mafy ny fiainana io tsy matahotra ny olona avo amin'io izany tsy matahotra ny letika amin'io izany ianao. Alleluia. Tsy matahotra ny letika amin'io izany ianao satria fantatrao fa miaraka aminao Andriamanitra. Hotahian'ny tompony antsika tsirairay avy. Tapitra ny famelabelarana hiditra eo amin'ny fizarana fahatsapana tsika. Iza
no manana fizarana fahatsapana iny ny kantoko randro akiradio raha misy aminareo nakasika anareo ny toriteny androany mananjavatra ho zarainy nareo mananjavatra ho lazainy nareo dia misokatra ho anareo iny nosoratako iny ny kantoko afaka manao appel nareo amin'ny messenger dia mizara fahatsapana efa misy appel anankiray to dia fantatry ny ao fa mety tojo zao ny ao tojo foana matsiny atsika mba miditra mizara fahatsapana eto ndao ary ampandrosotsika ary raha natojo ary mpapandrosotsika izy inona ary no ny fahatsapana voarainy raha latojo tamin'ity androany ity anao ny fitenenana tojo. Makasitraka pasitera na pisikolina makasitraka fanarimana apa tena natao tena fotombavaka tena nampahery no nampianatra koa indrindra resaka momba ny fidanana dia makasika na voalohany momba na bavy manisiony hoe betsaka ny mitady fidanana fa ao amin'ile Jesosy sy mety aminy fotsiny fa tsy ilay Jesosy tena manana le fidanana le tena Jesosy hoe manisy anazy marina dia manitra anazy tena nakasika anazy faharoa tena nakasika anazy le teny Paul iny apôstôly Paul tena mpandeha tena gravana be hoe kely izay mavomavo izay adaly izay malemy fa nareo ny matanjaka tena nakasika be anazy sady nampianatra amin'ny resaka fanetsetena dia makasitraka nareo mianadainy Jesosy daholotsika ary eto. Alleluia, makasitraka tojo tahiny tompo tojo Andriamanitra manankiray mpahasoavana maro fitianao dia maherezatra any hatrany amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Mbola misy ary ve zara-pahatsapana ao ambadimbadika ao so dia lasa nira vao mandeha manao appel indray nareo fa izy ary mbola zara-pahatsapana ao ambadimbadika ao raha misy dia afaka miantso nareo messenger dia miteny nareo ohatry nataony tojo teo ray minitra ny amin'ny tinanareo izay mba zavatra nakasika sy na voarainareo tao anatin'ny toritentsika androany. Mbola misy ve raha tsisy tsony dia tonga dia hiditra amin'ny hirintsika anao hira anankiray tsika dia hivavaka isika ao aorianan'izany. Ndao ary tononoko aminao ny fiadanan'i Kristy amin'ny alalan'ity hira anankiray ity dia meno finaritra daholo isika tsirairay avy dia fiadanan'ny tompony hanapaka feny tokoa any anatintsika tsirairay avy. Meno finaritra daholo. Turun yang plus yang pula rawit, turun yang tenalos yang pula rawit sampai sampai. Haleluya. Oh, I'll be only fooling. Yeah, I'll be doing it. Nice, amazing. Sana. Dewa funumeno nieni. Izahao sara yeri fofo. Dewa fanasita. Tunganya zavanyona. Amena izahao. Izahao.
Amen Jesosy. Misaotranao Jesosy amin'ny fotoanandroany izay menao fa tena tsara ianao. Misaotra indrindra Jehovandriamanitra fa tsy tapaka ny fandarana. Zava-dehibe aminay zany Andriamanitra. Tsy tapaka ny fandarana ary navelanao voazara teto ny afatra androany. Misaotra ny amin'ny fiadanana izay omenao anay Jesosy. Misaotra ny amin'ny fiadanana izay omenao anay. Tena tsara ianao Andriamanitra. Lehibe ianao Tompo. Voninahitra ny eo anao. Ampianaro anay Jehovandriamanitra ny andray ny fiadananao izay nomenao an'i Jesosy Kristy mba omenanay. Mba omeo anay Jesosy izany fiadanana ao aminao ahafahanay matory eny ambony ranomasina misafotofoto ka na dia mafy aza ny fiainana lalovana eto amin'ity tany ity. Andriamanitra, na dia mafy aza ny fiainana lalovana eto amin'ity tany ity, mbola hita toromaso fiadanana ihany zay, satria fantatra efa tsy irery zay. Rehefa nilozan'ny mpianatra Jesosy dia tena nyteny mihitsy Jesosy hoe tsy maninona na lozanareo satria za nge raha lozanareo hoe za tsy irery fa za manan'Andriamanitra. Misaotra Jesosy manaro. Da io mba ho tafiditra tafalatsaka any am-poniny tsirairay avy zany teny zany ary mba ho fiainana ho anay Jehovandriamanitra izany teny izay voarainay teto androany. Voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Betsaka Jehovandriamanitra ny zavatra tianay mbola ho resahana, tianay hangatahana Andriamanitra. Saingy kely ny fahalalànay ary fohy ny fisainanay ary voafetra ny takatry ny sainay. Apetraka eo aminao ilay Andriamanitra lehibe, Andriamanitra masina sy mahery. Apetraka eo am-pilatananao Andriamanitra. Ianao Jehovandriamanitra, anao mihoatra lavitra noho izay mba nieritreretina. Raha misy tonga eto androany, izay rehetra tonga teto amin'ity fandarana ity, mba omeo fahasoavana izy ireo, omeo valim-pity, vokatry ny fiaretan'ny tory sy ny fahafoizan'ny fotoan'Andriamanitra tsy toa. Misaotra Andriamanitra. Halleluia. Amen. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao ny firenena. Andao avandrosoantsika ny anabavintsika Angela Diamant Chine, izy nivavaka ho an'ny firenena. Tany tompo anabavy Angela anao ny fitenenana. Alleluia. Mankasitraka pasteur na ny fitenenana tany tompontsika rehetra iara-ivavaka ary sika. Momba tompo iray malalanay io. Mankasitraka ny amin'ny teninao izay nampianatra anay indray. Misaotra tompo ny amin'ny fitiavanao anay tsirairay avy. Nampafatorinao anay indray tianao ambara tamin'ity anio ity. Fiadanana Jesosy ano katsainay miaraka aminao. Vonizay mandray anao atao-ponay Jesosy tomponay io. Fa tia hiadana hiaraka aminao tokoa zahay tsirairay avy reto. Jesosy tompo malalanay io. Ianao no andrian'ny fiadanana. Ianao Jesosy no tompo fiadanana. Eo aminao no fiadanana tomponay io. Ka maintsy mihodana tokoa izay rehetra manaraka anao. Fa ny lalanay izoranay amin'ny tany fiadanana izany Jesosy mila dingana lehibe avy aminay tsirairay avy izany. Manamaivana amin'ny fahorianay ianao Jesosy malala ary ny mitoky aminao. Izay no hanomananay izay fiadanana izany ao aminao Jesosy. Satria manana anao
amin'ilay fiadanana amin'ny ara-panana iny Jesosy izany tiana hokolokoloina fatratra asandratra ambony mba ahaizana manakaiky ianao Jesosy tompo atany sy arofy ary izahay mba tsy ho laviny akaso indrindrandrindra Jesosy ny firenenay ka io manokana dia ireo manokana Jesosy engany anjaka ao anatinay tsirairay avy ny teninao manambara fa ianao no hevitra ny malala ny fiheverana anay tsirairay avy rehetra dia hevitra hitondra fiadanana izany Jesosy fa tsy hitondra loza ao anay tanterahan'ny firenenay samy teninao izany Jesosy fa fantatrao ny firenena malagasy amin'izao fotoana izao dia tena mahantra mampalahelo raha ny ara-panahin'ny malagasy Jesosy maro ny miady mitarabazana mifamono mifakahala tanteraka Jesosy tompo ampanjakao amin'ny taninay izany fiadanana izany isory tena fongory hatrany amin'ny fotony any amin'ny fakany any Jesosy ireo toetra ratsy mampiadana anay ireo engany anjaka ao aminay ny herinao Jesosy fitiavanao ampiray anay amerina indray ilay fifankatiavana izay nananany malagasy taloha Jesosy satria fitiavana izany dia lehibe indrindra ao aminao fitiavana izany dia lehibe indrindra ary ainay ny mifankatia Jesosy fizahai no mifanalavitra ny ara-panahinay ka tsy ho ataonay tsy nijery fotsiny ilay teninao hoe fitiavana ny lehibe indrindra tsy ho ataonay tsy nijery izany Jesosy fa anaiky izay tsirairay avy hiaina sy ampiasana izany eo amin'ny fiainanay tanàna sapelo diso anjara amin'izany nosinay Jesosy malala izay tsirairay avy reto koa dia fankatia tanteraka ao aminao hiaina izany fitiavana izany naizanaiza misy anao Jesosy tompo ianao miditra nitsehatra amin'ny fiainanay izay momba anay rehetra Jesosy fa fanodrinay ny anafahanao anay hifankatia indrindra mofavonina izay ny aneritena mandrakariva anao ny asanao makasitraka tompo ny amin'ny teninao mampianatra anay mandrakariva mba hiadanao amin'ny anananay toetra ary hiova ny ara-pananay tsirairay avy eny mivavakay tompotsianay raha nisy zavatra voateny mivavaka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao hifonana aminao izany Halleluja amen Jesosy malala Alléluia, makasitraka indrindra ny ranavavitsika Angelatsika Angela Diamant ao anatin'izay vavaka mamy azy netiny vavaka amin'ny firenena izay sotranareo nahatrehatra fana fa tapitra ny fandarantsika raha mbola sika lanitra Jesosy ka tahiny tompo venana soma tsara daholo tsika dia eo anetiny antsika rapitso sitrapony tompo etsika mavaka mba isy indray fandarana rapitso manomboka valona sasany tsika miaraka mampino anatin'ny fandarana misy andrata dia tibiasika anaty vavaka fiambinana ny akila deo dia mandeha foana akila 2 point radio 12345.com afahanao hoe mitoteny isaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo alina miaraka amin'ny ira fiderana maro ao anatiny ao dia tahiny tompo ary tsika rehetra sotranareo tamin'ny san'Andriamanitra Maria Hortensine Niana Mahenisoa ary Angelina Diamant tahiny tompo dia Jesosy amaly fitianareo sotranareo rehetra ny koa tonga niaraka taminay teto androany tsy ho verimaina zao fotoana laninao teto izay fa Jesosy amaly fitianao samy tahiny tompo mahery izy atolotsika rehetra Halleluja amen